Salama tompoko, tonga soa indray eto amin'ny Fermakasia. Androany isika hiresaka mahakasika ny fiterahan'ny bitro, ny fomba fivoakan'ny zanabitro avy ao amin'ny kibon'ny reniny, dia ny fomba fikarakarana anazy. Aza dino ny manisy j'aime ny vidéo antsika, mipartage ho an'ireo namana izay misehatra ao anatin'ny fiompiana bitro. Manasanao ary hanaraka hatramin'ny farany. Asiantsika fampidirana kely aloha. Ho antsika mpiompy bitro, anisan'ny dingana anankiray tokony ho fehezina ny fomba fampiterahana bitro. Raha hisehatra ao anatin'ny fiompiana bitro tokoa dia ilaina ny mahafehy io fomba fanao io. Mizara ho dingana maromaro ny fiterahan'ny bitro, ao ny fanomanana, dia ao ny travail, dia ao ny fandatsahany ny zanany, dia ao ny fikarakarany izy rehefa ilay voalatsaka iny. Nojerentsika amin'ny horonan-tsary androany dia mahakasika ny fanomanana sy ny filatsak'ilay zanaka bitro avy any anaty kibony any. Araka izao hitantsika amin'ny sary izao ny paozin'ny renim-bitro rehefa manomakomana ny fiterahana izy zany. Miankina amin'ny bitro vavy tsirairay io. Ity bitro hitantsika ity izao dia bitro metisy, dia izy io vao voalohany izy no miteraka. Araka izao hitantsika izao dia manombotra amin'ny volo rehetrarehetra amin'ny vatany izy, fa ny tena tokony ho izy dia iny amin'iny volo tratrany iny ihany ny tokony hibotany. Hitantsika nefa fa manala ihany kokoa izy hatrany amin'ny volo-tongotra no ilay tsy fahaizana na ilay tsy fahafehezana izay fiterahana izay. Tsy mampaninina anazy io fa arahana fotsiny izy fa izy rehefa ilay miteraka faharoa iny eo amin'izay izy no mampiasa ny expérience azony tamin'izy miteraka voaloha. Io fiomanan'ny renim-bitro io dia mety ho herinandro na 5 andro na 3 andro na 2 andro alohan'ny hiterahany. Noho izany miovaova io miankina betsaka amin'ny ilay renim-bitro anananao. Latsaka amin'izay ara ny zanaka bitrotsika. Io kitapo kely io ilay tavolon'ilay bitro, io no hohanin'ilay renim-bitro raha ny tokony ho izy. Jerevantsika tsara fa io no alainy dia io no gadoka kely tsakotsakony rehefa avy eo. Iny dia manampy anazy ihany kokoa mamerina ny hery very mandritra ny fiterahana. Rehefa travail ny resahana amin'ny renim-bitro dia izy io tsy tokony ho ela be fa vetivetika ihany. Ny antony raha vao ela be ny travail-n'ilay renim-bitro dia mazana taraiky eo am-pandatsahana ilay zanabitro, tsy ampy ilay fanenana no mahatonga an'ilay zanaka bitro ilay maty lavalava be ireny foana. Iny izao hitantsika fa mivoaka avy any ny zanabitro dia avelany eo aloha. Tsy maintsy manadio an'iny izy rehefa avy eo. Ny fanadiovana an'iny dia misy dikany lehibe satria iny fanadiovan'ny filelafan'ny renim-bitro ny zanabitro iny no mamelona anazy voalohany indrindra. Raha sanatria ka tsy velombelona ilay zanaka bitro vao mivoaka avy any an-kibon'ilay reniny dia in'ilay izy lelafiny iny manaitra ny atao hoe transitiny. Io raha tsika aritsika mba mijery saritsika rehefa miteraka ny renim-bitrotsika fa mazana eo amin'ny vodin'ilay zanaka bitro foana no lelafin'ny reniny. Inona ny antony? Ny antony dia iny no manaitra an'ilay transit intestinal izay tena laharam-pahamehana ho an'ny zanaka bitro miaktiveany fandevonan-kanina. Mavy manadio anazy ny renim-bitro dia hitantsika eo rehefa avy eo fa manomboka misy mitady voly ny zanaka bitrotsika. Izany rehetrarehetra izany dia ilaina fahaiza manao daholo. Tsy mila mikorapaka mihitsy ny tompona renim-bitro raha vao mahita zanaka bitro mivoaka, raha ohatra ka hoe mbola tafavoaka ihany ilay izy. Io izao hitantsika tsara mihitsy ny amin'ny sary eo fa raha vao mikorapaka ilay renim-bitro io dia ho sahirana hatramin'ilay zanany eo ambaniny, mety ho voahitsaka, mety haratra, mety misy zavatra marobe hitranga eo. Inona ny antony hinanan'ny renim-bitro ny zanabitro? Ny antony voalohany indrindra dia stressé izy. Na ianao napetraka ao amin'ny toerana mikitabataba be izy, toerana misy mikitabataba be, misy zavatra manakorotana anazy dia mikorapadrapaka be foana ny renim-bitro. Tonga dia fantatra ny renim-bitro rehefa stressé raha vao anatonanao ny kazo misy anazy dia manomboka izy mikorapadrapaka be, mikapokapoka be. Reny karazana renim-bitro reny mazana dia manahirana ny mampiteraka anazy. Rehefa voateraka ohatran'izao ny zanabitro dia afaka hita sahady hoe iza ny lahy, iza ny vavy. Ny tsara nefany araka ilay niteneniko tary amin'ny voalohany tsy korotanitsika ny renim-bitro rehefa miteraka. Zanabitrotsika manko izao rehefa mitady vono izy ireo, izy ilay mitady vono iny tena ilainy mihitsy iny ilay vao voalohany izy voalatsaka iny
dia mampinono. Eo amin'ny 10 minitra eo raha ela indrindra, ny sasany ara sekondra maromaro fotsiny misaina dia mivadika amin'izay ilay renibitro averiny totofana io. Ivadika géant de Flandre kely aloha tsika. Ity hitantsika ity zao zanaka bitro efa teraka andro kely maromaro izahay. Ny resaka fampinonontsika, rehefa miresaka fampinonona dia mazava ho azy fa ny renibitro no tena tohanana ara-tsakafo. Io tohana ara-tsakafo io no tena ilainy sady mampiakatra ny nonony no tsy mampalaina anazy mampinono, satria raha vao kelikely vatsy ny renibitrotsika dia na izy ary lasa malaina mampinono mety avelany eo fotsiny ny portena zanabitrotsika io. Izay eto amin'ny fermentation moa dia araka ny efa fantatritsika fa mamokatra an'ilay atao hoe pro lapin. Ny pro lapin formule standard dia sahaza ho an'ny bitro rehetra. Ny zavatra ampiasaina tamin'ity renibitro ity zao dia pro lapin standard dia io hitantsika io izy fa mampinono izy na dia misy olona mijoro areo, satria efa ao anatiny daholo ilay otrikaina rehetrarehetra ahafahanao mamokatra nono en abondance tsara dia tsy mampiferinana anazy ny mampinono an'ireo bitro ireo. Ny zavatra tsara soratantsika tsara fotsiny dia ilaina tsy tapaka ny rano indrindra ho an'ny bitro mampinono. Dia efa mivadika indray sika zao efa lehibehibe kely vaky maso ny bitrotsika dia io izy io. Iny ilay lehilafin'ny reniny iny tena zavatra ilaina foana efa nampianarina antsika tany voalohany ilaintsika foana iny lehilafin'ny reniny iny satria miakatra be foana ilay transit ao anatiny ao. Ankoatran'izay misy ihany koa ny fanafody ahafahana mampiakatra ny nonom-bitro izay efa nosoratanay tany anatin'ilay manuel petit éleveur iny. Azontsika atao tsara mihitsy ny mampiasa anazy ireny na eo am-piterahana na ao aorianan'ny fiterahana fa hanampy ny bitrotsika izany ao anatin'ny famokarana. Izay ary tokony azona tolotra androany fa manasa anao hitsidika ny chaîne YouTube anay sy ny page Facebook Fermentation. Mankasitraka tompoko.